Your body gonna love me better. I must stick with you forever. Your body gonna take me higher. I must stick with you. Och, sai tirahira nataoko ato fa iresaka nataontsika androany. Tonga sao daholo zany akasikara dia ahoana lela gasy, lela vazaha, lela lava orona, petakorona, be tapikandrona, lava fohy laka, tsy mahay mandona, inona ny tena tsara? Inona le tena tsara? Ilay olona vadinao io ny tena tsara. Zay valiny. Ny antsika mantsy matetika izy publication hitaokany amin'ny tsirairay ihany foana hoe nenay ranga ohatran'ny rehefa nanambady zay zay vao ohatran'ny mahita le ohatran'ny tsaratsara tokony ho vadinay fa nakay zary tony sipamanja be sy sipamolamola tony no tsy hitanay tamin'izay mbola célibataire. De enao zany le atidohanao zany misy tsy mety kely. Olona efa manambady enao efa misy le anjara tandrifinao, maninona enao mbola mandeha mitady afy de ao anatin'izay le atidohanao tsy mietreritra zay de jereo tsara fa enao nge tsy miadana ao anaty tokantrano e. Ny vadinao ihany koa tsy miadana amin'izay fotoana zay le olana. Ka ho antsika rehetrarehetra ilay misafidifidy ohatran'izay de torohevitra natoroko. Rehefa manambady enao, io ilay anjaranao sahazanao aza mandany andro miodikodina mitady etsy sy eroa sy mampitany vadinao amin'ny hafa satria enao mitady aretina ho antenanao de vadinao ihany koa marary vokatra ilay fihetsikao tsy mieritreritra ohatran'izay. De ahoana ny hoe iza mahay ny gasy zany vazaha. Tsara fantatritsika aloha ho any rehetrarehetra fa ny lehilahy tsy vita didipotra de somary tia le kokoa. Za moa zany tsy mahalala loatra ilay fombatsika malagasy hoe naninona isika malagasy no manao didipotra, mety mbola antany an'ireo zoky olona rehefa manakaiky an'zareo aby de ho zaraiko aminareo zay hoe antany an'zareo hoe maninona isika malagasy no manao ny forazaza, mbola ho antarivo zay fa ka zay makasika ilay hoe iza ny mahay milely vazaha zany gasy de ireo lehilahy tsy natao didipotra somary tia lely kokoa mihoatra amin'ny lehilahy natao didipotra. Jereo tsara fa misy karazany le tabory, hitanareo le izy ny lehilahy tsy vita didipotra ozy ako somary ambony kokoa ny fihetanana de jereo tsara ny lehilahy malagasy zao ilay lohany eto boribory ohatran'izao le izy, hita hoe be tapikandrina ohatran'izao. Fa ho an'ny lehilahy tsy natao didipotra de ny eto amin'ny lohany tsy ty zany tsy marandraky ohatran'izao fa la manao ohatran'izao zany le izy, hitanareo ty somary ohatran'ny mahitsy ohatran'izao le izy de ny dikan'izay ilay lohany kely ity ilay lohany kely ity ao ihany le izy fa kosa voasarony ilay hoditra. Iny ilay hoditra ozinareo le osika hoe itsitsina esorina ilay hoditra ivelany iny tsitsina iny de hoan'ny zodasa izy mihinana anazy teo omena hoan'ny le izy esorina ilay hoditra iny. Ka hoan'ny tsirairay zany ilay hoditra jereo tsara fa samy manan-karazana zany ho an'ny vehivavy moa zany rehefa mahita an'izay le lehilahy koa mahita an'izay. Raha ohatra ka hoe somary le mahitsy ohatran'izao ny lohan-dataky ny lehilahy, iny zao somary raha tsy mahay misasa tsy mahay midio tsara ny lehilahy de masiso. Ho an'ny lehilahy tsy vita didipotra ty atoroko ty zany ho an'ny lehilahy rehetrarehetra raha tsy vita didipotra lahy ka hoe somary tsisy an'le maranitra tsy misy an'le be tapikandrina ny ary amin'ny lohan-dataky de mba diovy tsara ataovy miakatra midina ohatran'izao de avoay tsara ohatran'izao amin'izay mba diovina tsara fa feno tsokoko de lasa masiso be. Elahy tsy misolo loty raha tsy indre mandeha isam-bolana zay lahy vao misolo loty de masiso be io na ny vehivavy nono an'le izy raha masiso ambon'izay lasa miteraka aretina ho an'ny lahy moratratry ny aretina lahy rehefa tsy vita didipotra ka miaraka amin'ny karazany olona maro isan-karazany. Zay zany torohevitra zay zany mampiavaka ilay hoe mampiavaka ny lehilahy natao didipotra sy ny tsy vita didipotra de ho an'ny ireo tsy natao didipotra somary tia milely kokoa. De ahoana izy indray ny romantika lehilahy malagasy lehilahy vazaha de mazava ho azy moa zany fa lehilahy malagasy tsy mba mahay romantika. Zay zavatra hitantsika eny fiarahamony eny fa ny lehilahy vazaha mahay le karazana romantika. Za manentana foana ho an'ny lehilahy malagasy de tsy hay fotsiny mizara lataka fotsiny ny asany lerony sady tsy mividy voninkazo manome vola aloha ny ataony lahy mampirevy miaraka amin'ny revintsika miaraka amin'ny bady akama de miditra makany amin'ny hôtely zay ny ataony lahy tsy mividy voninkazo lahy. Ary eza koa ilay hoe manao teny mamy rehefa mahazo lavaka ihany lahy zay lahy vao hoe manao teny mamy.
ary ambon'izay any am'le resaka lelo indray ny lehilahy vazaha zao raikitra préliminaire miodikodina sahotakotaka be fa ny endry le ronina mijery le fory re tonga de kivy be ry le rony dele dia malalaka be ny ankialana sy mety amin'ny bandy vo zay koa nitoetsany elahy de ny elahy koa nke le taboriny elahy na lazo tao fa ny eny vazaha tsy hiteny an'izany mihitsy ny vazaha hoe dele dia malalaka be ny posi adriva otirika alata tsy mety amina hoany foana io na malalaka io na tery io na lalina io na marivo de hoany foana io mety foana io ndrindray ary nireraka hoe oako zay afa reraka be ka zay zany a torohevitra natoroko alela malagasy mbe za ela mba hoanao romantika kely aloha ina aloha tsy voatery ela hoe andeha vity mobile tsara taleha de mila mana moto tsara taleha de mila trano be tsy zay akory ny romantika tiako lazaina fa tsy any am'le resaka vola zany rehefa misy olona miaraka amin'ny elahy izy le miaraka amin'ny elahy omeo anazy aloha ilay fitiavana mamy be tsara be izay aloha zava-dehibe voalohany eo ihany koa ilay any am'le resaka lelo tiako lazaina tonga manaborotsaka patalory le rony de efa any tonga de popopy any zany na anina matiko nitsana hatramin'ny tafitranonay mihitsy no nareo any atao zany de zay fotsiny lehilahy mana popopy fatany eo de midoka tena be lahy hoe nety le izy fa ilay vehivavy nefa tsy mba nahazo tsirony akory kialana na de nkely rehefa de nanokatsokatra fe fotsiny de vo popopy fatany tao fotsiny de zay fotsiny ampalahelo ange zany de zay a mila mezaka kely lahy manao romantika ho an'ny lehilahy malagasy a raha mbola ampitsipa ianareo zako tsy reraka manory tsy mila tambazana elahy vola ny zanak'olona satria elahy ihany mamandrika ilay zanak'olona anipa-tsipazana elahy vola izy de amena vola izy de aveo hoe mandeha vidy poketra kiraro sy blablabla rehetrarehetra rehefa lasa mpivady nareo nga elahy name vola anazy tsony vola karamany elahy laniny elahy mizarana deuxième bureau ny karama kely apahatelo fotsiny meny elahy mivady de aveo hitany elahy zay elahy ihany namandrika lay vehivavy fa tsy izy akory tsy hoe le fanomezana vola tolotolotra kely tsy aloha fa raha manam-bola elahy de angono volany elahy anomanana mariage aloha vitsy ny lehilahy malagasy manao mariage eto Madagasikara sa tsy zay fa kiny elahy fotsiny le zanak'olona de hoe alaina vady atao vodiondry kely na soratra misy raha tsy manao soratra fa mipetrapetraka kely eo mivady kely eo de ve sarana ndray izy fa iny fa niaraka tamin'ny deuxième bureau ndray tazy ohatray io nge tafaray samy mampalahelo na lay lehilahy na lay vehivavy samy midona amin'ny poto daholo tsika de tsy mety manan-karena mihitsy ny malagasy satria zay ka dona amin'ny poto fotsiny ka zay a ny tsara hoe ny vazaha samy malagasy ny tsara daholo ny olona rehetrarehetra tsara daholo isika fa ilay tena tsara indrindra de ilay vadinao satria ilay vadinao a ilay nosafidinao tao anatin'ny maro zay nkely izy no zany omenao ilay fahafampo any vadinao fa tsy rehefa manambatana hoe mbola lasa ihany mandeha mibalabala mandeha miaraka amin'ny anina sy roa ny ainao koa nge ambony ohatran'izay ary ho an'ny lehilahy mpanambany vehivavy io moa zany na ho an'ny lehilahy na ho vehivavy isika le manambanimbany ilay vadinao io de ianao nge tsy mahita fafinaretana tsy ahita fafinaretana zany mihitsy ianao noho izany a ilay vadinao io nge rehefa mahazo ilay teny marary ao anatinao tsy maintsy eo foana ihany koa le makara lay lasa miteraka ady ho anareo hoe ho an'ny vehivavy zao raha anaovana elahy teny mamy ndrika ohatra lasa be kiby be ndry izany ary kialanina tena ndrizake ohatra za fa inona fotsiny nataondresaka le vola zake na meandry ambon'izay koa elahy sady mamy toka mamy tapina varimy sady manopa elahy aloha tsy adina ao tokantrano ny vadiny elahy koa am'izay mijaly miampiny zanakareo ho an'ny vehivavy ihany koa misy fotoana koa ny vehivavy misy toetra ozytsika ho ny vehivavy manam-bola moa zany zay kokoa raha mahatondratsika raha matavatafa kely brown be ye tafitrano ito tafitrano ge ito fa tsy tena izy fa de verinareo tafitrano ito fa mba anaovana kely aloha ho an'ny vehivavy ihany koa misy ny vehivavy misy toetra rehefa hitan'ilay vehivavy fa tsara fanahy koa ilay lehilahy de ohatry ny lasalikainy zay koa ho an'ny vehivavy zany mba mipetra tsara ireny vehivavy misy toetra ireny de ilay vehivavy zatra ny adana be tany amin'ny ray aman-dreniny ka zay mba mila jerena foana ho azy zany rehefa mandeha rehefa anambady ianao na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy elahy tsy mba mijery le zanak'olona hoe ity vehivavy ho anamboarako zaza kely ity ve
mahay mahandro hanina, mahay manasa vilia, mahay manasa lamba. Raha miasa vizy mety ahavita an'izany sady tsy hoe izy miaraka miasa roa fa de ifa taratara tena mbola virgin be kalanina ataona le mamaky alisy rokopozia mbola virgin on izy fa tsy neritreretina le ity zanak'olo ity virgin karaha be voky le zanak'olona de ahoana any amin'ny 4 taona 5 taona 13 taona zany lasa vadiny elahy de elahy rehefa aveo elahy tsy maintsy miasa de tonga avany ampiasana ny elahy avany elahy tsy maintsy miandro vary masaka ilay tovovavy 13 taona mahandro hanina ny elahy inona ka zava-patatry zany 13 taona za mahandro hanina ny zavatra fatatry zany de le mandeha mianatra any ampianarana mbola vao hoe ny ray aman-dreniny ary mbola manasa ny slipiny tamin'izy mipetraka tany amin'ny ray aman-dreniny fa de mendamenda fotsiny hoe tena le mbola d'origine be ty tsy maha d'origine n'ilay tovovavy molamola ilay tovovavy tsy ampy taona ny manambady ka zay za zany apetraka foana ho an'ny lehilahy sy vehivavy satria samy manana ny sokajiny daholo itsika de aloha apetraka le fa tsisy hoe lehilahy rery na vehivavy rery tsara ny manambady mahafinaritra ny manambady rehefa tianao le olona miaraka aminao ka tiavo aloha meo fitiavana izy aloha aza ampitahina amin'ny hafa de miadana ianao fa izay lehilahy saiko zay ny vehivavy ny lehilahy lay hoe tsy natao didipotra somary ambonimbony kokoa fientanany ho an'ny vehivavy hoe manambady vazaha de mazava ho azy zany indriko raha hoe vazaha ny vadindry de somary ambonimbony kokoa fientana satria ny vazaha moa zany tsy de manao didipotra loatra misy manao didipotra fa tsy ny rehetra akory ny fatra-zy zao tsy de manao an'izay ohatrany tsy de mety amin'zareo ohatrany hoe tsy mety hoy zany fatra Amerika sy Europa ihany koa ny ankamaroany tsy de manao an'ilay izy fa misy ihany manao ilay izy de izay le lazaiko zay raha hoe vazaha vadindry princesse mila somary ambony kokoa zany lay fientana fa tsy mitovy ny lehilahy malagasy lay hoe tsotsotra ohatran'izay mila mazoto koa zany ndry fa tsy kamokamo be eo misy fotoana koa ndry voatoto isan'andro ao ka zay le izy anke tsy ratsy le izy isika malagasy fotsiny manana toetra le hoe tena ratsy be zavy de resana ato amin'ny commentaire nareo milaza hoe ratsy le izy fa rehefa aveo rehefa ny ambony fandrinany am'izay de aveo nakafi ange de ohatry ny lay be ihany le izy fa zay mila aloha tianao le olona miaraka aminao tiavy le olona miaraka aminao de manana fientana ianao miakatra ambony fientananao fa rehefa tsy tianao le olona de mikorotana ny hormone anao de ambon'izay tsisy lay fiedanana irahanao miaraka am'le olona rehefa raikitra ny lena de zay torohevitra ihany koa natoroko an'ny lehilahy malagasy mba mbolambola ilisany tany zao nisy resaka andresana amatsika le ty orikopozia le izy reke le bolipory ege ohatra tena makamy be mihitsy le mindelaka le satria sina le izy koa ohatra mibalelaka be le izy de ohatra nderaka be zay misitositona le izy eo tsara ho fantatritsika na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy de ny vehivavy rehefa ateraka de misy ilay antsona lasa mivoaka ty ivelany ilay sofina elefanta ozy nareo ka ina ilay petit lèvre ozytsika raha mbola célibataire ny vehivavy de sy tazana le izy fa rehefa manambady de hita ilay izy ilay sofina elefanta mivoaka kely iny de ina vokatra ilay fivoaly zazakeliny nampatonga ny lasa nitatra be ohatran'iny raha tsy tian'elahy zany iny ilay misokatra ohatran'izay afaka amboarina zairina de didina iny izy iny eto Madagasikara moa zany mbola tsy haiko hoe aza misy fa raha ohatra hoe kamazoto ianareo anakiroa de misy gynécologue niatongavanao eo ny ela de fa raikitra fandidiana any amin'ny tany mandroso zany marobe manao anazy raha ohatra ka manao mazoto anao an'izay anareo anakiroa tsisy mahamenatra any na mampatao zany veranga de andehanana any zay matahotra fona enao veranga tsy manao ratsy sady tsy mamon'olona enao no sady tsy manendaka enao sady tsy mangalatra enao de menatra foana le malagasy nefa de miresaka de mahamenatra za veranga de resanany any dokotera tena mahamenatra be zay fa ny asan'ny dokotera nge jery vatan'olombelona hijery vatatsika ny asan'ny dokotera isika rehefa miditra hôpitaly de jerevy tsara fa ny akanjon'ny olona marary akanjo lava be ohatra zay lava robe misy ny olona marary lay tsy afaka mandeha mangery tsy afaka mipipi de ao ambany eo misy ilay tavy io angerena de ny dokotera aveo mana de maimbo masisy be le amany io de maimbo be le tain'le olo io misy dokotera efa nanao an'izany ve
tsisy anao azany mihitsy hoe efa asa ilay izy asa mitovy ny asa rehetrarehetra ihany itsabo ny asan'ny dokotera zany hijery vatanao fa tsy hoe matahotra indray za tena ohatrany sazaveranga de resahana any tena mahamenatra be za raha ohatra ka ny dokotera mamoaka secret anao ohatra anao hoe voa sida de io am'izay le dokotera tena ty olo ty voa sida nandelaka atao aminako ty afaka torinao iny dokotera iny satria tsy mananjoanao an'izay ny dokotera hoe andeha hamoaka sarin'olona amin'ny resaka aretina mitsabo ny olona ny asan'ny dokotera fa tsy hanaparitaka sarin'olona raha tsy ohatra nga hoe fanarana le izy raha ohatra ka zay ny atahoranareo na koa ohatra hoe ilay dokotera nandeha fosa tamin'ny fianakaviana iranina angelaka ty aminay tatinke de aika izy ke tena marary voa sida izy de ka raha ohatra ka fantatrao fa ilay dokotera nandananao nanaparitaka anazy afaka mitory ianao an'iny dokotera io fa tsy mananjo anao an'izay izy ho antsika le matahotra mandeha dokotera ny tiako lazainy eto tsisy tokony mampatahotra antsika zany mandeha dokotera zany fa efa zay ny asan'ny mpitsabo mijery vatan'olombelona mazava angam'izay de tsiaritra tsara daholo mivady rehetrarehetra zareo matetika moa zany ny vehivavy rehefa mandeha makany an-dafy lasa ohatra vazaha ny vadiny de vehivavy koa matatra miseho amin'ilay manindry be daholo rehefa any an-dafy ny lehilahy fotsiny matetika rehefa mandeha makany an-dafy de tsy mety mazaka vazaha satria tsy na vehivavy vazaha koa manindry be mbola toetra degany be koa fiaina vehivavy vazaha fa tsy ohatra n'le vehivavy moaky eto tanàna eto tsy zaka an'izay lehilahy malaga elahy koa aloha raha tsy manana katikaty lehilahy tsy azaka tovovavy any an-dafy raha tsy manam-bola koa elahy tsy siaraka amin'ny elahy zany eo elahy kosa ve clandestin any an-dafy de possible de hitikizo am'lahy am'izany ny vehivavy any an-dafy tsy possible voadaka amin'ny princesse elahy ny vehivavy fotsiny lay hoe ny antony itiavan'ny lehilahy vazaha ny vehivavy malagasy rehefa makany an-dafy de ilay le malemy loatra an'izay satria ny vehivavy any an-dafy le mafy loha le manao fiainana degany be de tsy vitan'ny lehilahy vazaha le miguide le mokondoha fa ilay vehivavy malagasy mba eo ihany hoe be mokondoha fa somary ama hoe malagasy atsika ka zay tsy manino io ana vazana gasy vadinao tsara daholo io fa ny torohevitra toroko atsika de hoe tiavy le vadinao raha te hiadany ianao fa tsy eo indray mitsirritra andianina sy anina de zay ka zay nge le kilalao an'le mpivady le resaka lely mba ankafy eo tsisy maharatsy an'izany fa ity fotsiny torohevitra natoroko an'le lehilahy malagasy mba hoaka zay le tonga de le mipetapetaka be tonga de maika anabrosaka patalona ataony lahy de efa eo ela mipopopopy tsisy farany eo apina le préliminaire 10 minitra manalazy kely aloha nareo anankiroa de zay vao mampiditra ary ambon'izay koa tsy mampidipiditra fatany fa mifampiresaha foana nareo anankiroa mila fampiresaka vao tamin'ny herinandro zao vao fakomaly nisy vidéo nataoko makasika le hoe mba teny degany ho ao ataonareo anankiroa natokako hoe ity ny teny degany resahan'ny lehilahy de ity ny teny degany ataon'ny vehivavy mba mila atao ireny teny reny rehefa mialohan'ny ilely aloha nareo anankiroa na koa ohatra ao anatin'ny lely ao mba ampina ireny teny degany ndray satria ny lehilahy ma tsy mila an'izay somary teny degany zay de mba mila mifanampy ohatr'izay nareo anankiroa ary aza mifampitsaratsara io zao raha vao ohatra ka manao le teny degany ohatr'izay le vehivavy de eo am'izay le lehilahy de io fa tsy matoky ben le izandray ary nampianatra ny kialany ta tena nampirafy tany ohatra hatramin'izay kialany ito ohatrany tsy mba ohatra zany fa zao izy ohatrany ohatra zao de io de manana toetra fahafa ndray lehilahy malagasy ka oaka zay ilay mitsaratsara atsika atokiso vadinao meo fiadanana ny vadinao de miadana ianao ary aza mitaina ny ava ny vadinao fa io efa io vadinao de akafizo izy zany zay ny resantsika makasika ny vazaha sy ny malagasy teo zay ny resaka vola zany ny vola zareo tsy mampiadana eny ilaina vola natao ampitana ny zanatsika ampakarina zanatsika fa ny fitiavana rehefa samy miafy ianareo anankiroa hoe tsy de manakatao loatra miadana io ary jereo tsara fa any zao misy publication n'olona mpivady hoe somary mbola sahirakirana izy tamin'ny voavady de niaraka ny fanohana de am'izao izy zao efa manakatao hitanareo zay rehefa mifameno ohatr' zay anareo anankiroa de tsara be io zany zany mba ampifameno zany lay fiarahanareo anankiroa de mba milamina avy eo ny tokantrano zay fa manana live resahana aminareo za ko ato amin'ny live manaraka aorianan'ity de andray tsika no miresaka